Kokoa daholo zanagasikara dia vaovao tsara be ihany tsy maintsy omenanareo fa hianatra lalao clitoris tsika tamin'le videoako taloha iny dia nataoko afabaraka fa za mba hoe te hanao satroka nefa tsy hita ilay sary dia Kleenex no nataoko tamin'iny fa androany tsy Kleenex no ataoko fa inona moa ho ataoko sary ilay izy dia ny clitoris moa zany misy mifarango kely ohatran'izao ilay izy eto aloha eto dia ho ataoko ilay izy tsy dia mahay sary loatra aho fa hiezaka ihany aho hanao ilay izy. Hitanareo ilay lazaiko tany aloha tany fa misy tongotra kely ilay clitoris ao mitsongolika ohatra zany misy ve dia avy eo indray mbola misy mibotsina kely ohatran'izao ohatran'izao ilay izy dia eto ambony ilay mifarangoka kely izao ny paozin'ny clitoris mifarangoka kely ohatran'izao. Hitanareo dia atao anaran'izany milalao anazy ilay izy aloha tsy tetỳ ivelany aty hoe aiza zany ilay farangoka kely na ohatran'izay fa kosa tafiditra ao anatin'io ilay mitady ny point G. Fa delisany ve ilay vidéo efa nataoko iny mahakasika ny point G dia rehefa ilay ilalao ilay tapory ny lehilahy dia mbola averiko ihany fa tsy ampiana rorarora be zany po tsy mila ampiana an'izany ilay izy tsy dia ilaina loatra nefa ialahy rehefa milalao ilay tranonjazan'ny vehivavy eo dia rehefa mientana ny vehivavy dia lasa mivoaka ny rampory noho izany tsy mila ampiana rora be tsisy ilana izany lasa simba ilay tranonjazan'ny vehivavy. Rehefa ilalao ilay clitoris ialahy dia ilay eto ambony eto no lolovinao aloha ilay eto ambony jereo fa eto ambony eto no tsy maintsy lolovina mandritra an'izay fotoana izay ialahy dia ny tanany ialahy eto ambanin'ny kibo eto ambanin'ny foatra zany tiako lazaina mila safosafon'ny ialahy moramora satria mankafy ilay eo ambany. Raha somary ngezangeza aloha ny vehivavy dia tsy dia tazana ilay izy fa raha ohatra ka somary kelikely ny vehivavy dia mahatsapa tsara izay fihetsika izay hoe rehefa ilay safosafonao eto ambanin'ny kibo dia mientana tsara. Mandritra izay ihany koa ialahy afaka mikitika noho ny vehivavy satria noho ny vehivavy rehefa ao anatin'ny fientanana dia mihetsika ihany koa tsapainy ialahy fa somary ohatran'ny mafimafy izay mibintana izany hozy ilay fitentsika somary mibintana izy. Dia eto am-pilalaovana ilay tapory amin'izay tsika rehefa ilalao ilay izy lisany dia mila kitihana daholo ny manodidina izany hoe kalonga ataoko ilay sary aiza indray no ataoko ilay izy feno ny kahie ity izao ilay hitanareo ilay clitoris zao aiza ilay clitoris eto ilay clitoris dia jereo tsara fa ity mbola mitohy mankaty daholo ilay clitoris mbola mitohy mankaty daholo dia mbola misy ihany koa ilay rambony kely eto dia eto ilay rambony kely dia eto ilay point ilay farangoka kely dia jereo tsara fa eto anatiny eto ilay lalan-jaza ity lavalava ity ilay lalan-jaza dia hitanareo rehefa hikitika ilay tapory zany lisana dia kitihana ilay eto amin'ny ambony ilay eto vatapory eto amin'ny ivelany eto amin'ny ambony satria ilay clitoris manao somary ve mitsongolika ohatran'izao. Jerevy ny ialahy tsara fa tsy maintsy mibindina io tapory vehivavy io mitovy any latakelaly hoe mienjana dia ialahy mahatsapa ary ialahy hoe somary mafimafy kely izay ilay izy mafimafy kely raha ohatra zany ka mbola tsy mientana ny vehivavy dia ohatra ny atonony ihany ilay izy fa rehefa mientana ny vehivavy dia jereo tsara ialahy ilay mikitika ilay izy somary mienjakenjana kokoa ilay izy dikan'izay zany dia mientana ny vehivavy. Mbola averiko ihany fa aza misetrasetra be loatra tsy azo ataony misetrasetra satria rehefa misetrasetra loatra ialahy dia lasa manjary simba ilay zanak'olona ilay vehivavy madama. Ho an'ny vehivavy ihany koa indrindra kalapiso kely raha mbola ao anatin'ny fianarana ndray izany pingapinga mbola averiko fianarana atao aloha fitaina tsara fa tsy hoe rehefa
raha ohatra zao nitezao lehilahy da sarako rangadritry be fandritsana tsy manan-kilely dia sara ao tany lehilahy tsy silaivana azy zany ndria raha mbola mieritreritra ny ho avy indrindra anazy lelo zay foana mantsy atao say lehilahy zany rehefa manao sipa lelo ny anatin'ny say lehilahy voaloha ka isoroana zay zavatra raha ohatra ka sy lehilahy dia aleo misaraka fa tsy voadia tomany gogo be ny sarany any efa tiako be inona ny diavandriana azy izy raha modika fiainandriko vao be voky io dia ho hitandry tsara fa tsy indry intsony ty fa lasa izao tavy avy ka isoroana zay loza zay raha ohatra ndrika hoe efa miasa manan-katao ndry efa lehibe anareo roa mandinika ny ho avy amin'izao fa lehilahy ela ihany koa ny lehilahy vao tonga saina ela be ny lehilahy vao endry ka isoroana zay zavatra zay dia tsy reraka foana miteny tovovavy mamita fianarana izy eo mipingapinga mandendely ihany tady asa dia zay anareo izy manafantaniana afaka mimetraka fantany le point G aloha averiko indray zany le point G satria ao anatin'ny tady sady milalao clitoris ialahy no tsy maintsy dia tady ilay point G averiko ilay izy marina fa ratsan-tanany atao fa misy namantsika amin'ny teny tany dia ahoana zany le lataka le adona ary amin'ny farany ary ny lataka zao rehefa miditra ao anaty lalan-jaza dia midona ohatra zao mahitsy ohatra zao rehefa hitady le point G lisany dia miakatra mahitsy dia miakatra ao ambony ao le point G fa tsy ary amin'ny farany ary ilay midona ary amin'ny farany ary antsoina hoe cervix ary ilay point G dia mbola miakatra ary ambony noho izany tsy mety ilay izy raha volataka ny atao ary raha misetrasetra ihany koa ela ka dominy ela mafy be ilay farany ary amin'ny farany tena adonako mafy be fa rehefa adonako ohatran'iny dia makafy be madama nefa madama marary ilay eo amin'ny cervix eo farany satria ela manao fanahiniana mafy loatra dia tsy manao an'izany zany fa mba atao milamina filaminana ilay izy nahoana manao ilay mijery ilay point G ratsan-tanana eto amin'ilay fahatelony ity tsara dia somary atao mandady moramora eto amin'ilay tapopory ao anatiny ao ilay izy dia rehefa tonga ary amin'ny farany ary tsapany ilay midona amin'ny farany dia ampakarina kely ohatr'izao eo ela manetsiketsika ilay ratsan-tanana ohatran'izao indraindray reraka ny ratsan-tanana lehilahy dia afaka soloina ratsan-tanana anankiroa dia atao ohatran'izao dia reraka koa ny tanana lehilahy manao ohatr'izao dia afaka atao ampakarina ohatran'izao izay ilay izy rehefa mamoaka sy mampiditra ilay ratsan-tanana ohatran'izay koa ilay dia solony ity taikoby ity sao dia tanana maloto be avy ny lalao tsy fantatry be vinotary dia avy eo simba le trandrasan-janak'olona masiso koa avy eo ny trandrasan-batava tena rasesy be alana mba tsy manasa fory mihitsy nefa simba potika vokatra ilay setrasetra natao lehilahy tao alana tsara ny hoho rehetrarehetra iny madio tsara nareo roa alana tsara ny tsikoko esorina tsara koa ny volo satria miteraka fofona be dia lasa maloloy makaloloy be ilay mahainao ilay fofona ianao hoe lely dia fofon-taisy fofona lataka sy fofona bonga no henonao esorina daholo ilay fofon-kelika koa ianao masiso loatra la madio tsara dia zay kasiraka tompoko